hafatra eo tongotrao. Akory aby ianareo rakolonga, fifaliana ho andray miarahaba anareo tratry ty sabata mahafinaritra ity, ary dia manonona hatrany ny fitahian'i Jesosy ho an'ny ankizy kely rehetra. Hiaraka eto ary isika hamerina ny lohahevitra faha 12 izay manao hoe afo teny an-tendrombohitra. Afo teny an-tendrombohitra. Tao anatin'izany lohahevitra izany dia nanana andalan-teny izay atao fitadidy isika. Dia hitantsika eo amin'ny Salamo faha-efatra andininy fahatelo. Salamo faha-efatra andininy fahatelo manao hoe Jehova iaino raha miantso azy aho. Jehova iaino raha miantso azy aho. Eny tokoa rankizy, tsarovy mandrakariva fa na oviana itsika ankizy io no mivavaka mangataka zavatra amin'Andriamanitra any ambony any dia miaino antsika izy. Ka dia manentana antsika ary mba hazoto hivavaka mandrakariva eo am-panarahana koa izao tantara izao. Ndao ary. Nandeha nilasy nandritry ny herinandro i Jack sy Marie. Nalahelo mafy ny tao an-tranon'izy ireo. Raha mba afaka niresaka tamin'ny dada sy neny mantsy izy ireo dia tena azo ny antoka fa hatsiaro tena ho faly tokoa izy ireo. Nahazo niantso an-tariby ny tany an-trano tao amin'ny birao any lasa izy ireo. Rehefa namaly telefona ineny dia tena faly tokoa izy ireo. Mamaly koa Andriamanitra rehefa miantso azy ihany koa isika rankizy. Niazakazaka nidina ny lalana Iobady. Nikopakopaka tao rihana ny akanjony. Aty Eli hoy izy, niantsoantso ny teny tamin'ny Ahaba. Ny voaramena noho ny atezerana ange ny tarehany Ahaba. Eli mihitsy ilay lehilahy tadiaviny. Tsy avy nandritry ny 3 taona mantsy ny orana tany Israel. Saingy tsy nisy sakafo hohanina mihitsy ary Eli no nahatonga izany. Niazakazaka eo amin'ny Eli ary ny mpanjaka. Ity eny ianao ry ilay mpitondra loza ho an'ny Israely. Hoy ange izy ny teny mafy. Niazakazaka nidina ny lalana Iobady. Nikopakopaka tao ariany ny akanjony. Aty Eli hoy izy, niantsoantso ny teny tamin'ny Ahaba. Ny voaramena rankizy noho ny fahatezerana tarehany Ahaba. Eli mihitsy ilay lehilahy tadiaviny. Tsy avy nandritry ny 3 taona mantsy ny orana tany Israely. Saingy tsy nisy sakafo hohanina mihitsy ary Eli no nahatonga izany. Ity eny ianao ry ilay mpitondra loza ho an'ny Israely. Hoy izy ny teny mafy. Tsy natahotra ange Eli tsy nitondra loza ho an'ny Israely aho. Hoy izy namaly. Ianao no nitondra loza. Ianao sy ny fianakavianao izay manompo ny sampy mibala fa tsy manompo an Jehova. Atsoy daholo ny olon'i Israely ary ireo mpamina ny bala hoe ny tendrombohitra Karmela. Hoy Eli nanohy ny teny. Ho hitantsika eo hoe izo ny ten'Andriamanitra, bala sa Jehova. Noho izany rankizy dia niantso ny vahoaka rehetra sy ny mpamina ny bala hoe ny tendrombohitra Karmela ange mpanjaka Ahaba. Nitsangana teo alohan'izy ireo Eli. Hanao sorona vatotr'ombilahy iray ny mpaminany ny bala. Hoy izy, napetraka izy ireo eo ambonin'ny kitay eo amin'ny alitara izany. Fa tsy asiana afo. Hanao sorona vatotr'ombilahy iray koa aho ary ametraka izany eo atapon'ilay kitay eo ambonin'ny alitarako. Tsy asiako afo ihany koa. Hoy Eli tamin'izay. Iantso ny anaran'ny Andriamanitra ireo mpaminany. Izao kosa iantso ny anaran'i Jehova. Ny Andriamanitra izay mamaly amin'ny afo eo amin'ilay kitay no tena Andriamanitra marina. Nanaiky avokoa ny olona rehetra fa mety tsara izany fitsapana izany. Mijery ireo mpaminany bala miisa 500 ange Eli. Afaka mandeha voalohany ianareo hoy izy. Namono ny vatotr'ombilahy ireo mpaminany ary nametraka izany teo amin'ny alitarany. Avy eo dia nanomboka ny vavaka ange izy ireo rankizy. Niantso, nitabataba, niantso any bala, nandritry ny maraina tontolo izy ireo. Saingy tsy nisy valiny. Nanomboka nandina no fihetsiketsehana be ireto mpaminany ireto. Nodidin'izy ireo mihitsy ange tamin'ny antso ny tenany ny vatany mba hiantsona ny bala. Saingy tsy mbola nisy valiny ihany. Rehefa riva ary ny andro dia hoy ange Eli, anjarako amin'izay ary izao namboariny aloha ilay alitara ary nandavaka ady kely izy
manodidina izany alitara izany. Avy eo dia novonoiny ny vato-trombolay ary napetrany teo ambonin'ny kitay. Fenoy rano sy ny lehibe efatra ary ararao eo ambonin'ny fanatitra sy ny kitay izany hoy izy. Niazakazaka nanao izay nangatany angeny olona ataovy indray izany hoy Eli. Nandrarahana rano bebe kokoa noho ny teo alohange ilay teo amin'ilay alitara rak'izy ataovy fanteliny izany hoy indray ny baiko nataony. Avy eo dia nanondrika ny lohany ange Eli ka nivavaka. Jehovah porofoy an'io fa ianao no Andriamanitry ny Israely. Teony eo dia nisy lelafo izay mitaretselatra nitsorika avy tany an-danitra rak'izy. Nandoro ilay vato-trombola izay natao sorona, nandoro ny kitay, nandoro ireo vato ny alitara mihitsy azy sy ny rano tao amin'ny ady kely ihany koa. Nanondrika ny lohan'ny vahoakan'i Israely ary dia niantso mafy hoe Jehovah no Andriamanitra, Jehovah no Andriamanitra. Mbola faly miarabantsika mpiara-mianatra namana indray amin'izao sabata maraina izao. Faly miaraka aminao indray, iaraka hitafatafa sy fampitinika iaraka hianatra ny lesona sekoly sabata isika izay mbola mandinika ny faminaniana ao anatin'ny Baiboly. I Rota sy Estera no dindinika iarahantsika androany, manonona ny fiadanan'ny Tompo anao sy ny ankonanao hatrany hatrany. Ne hivavaka ary isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay no ny fitiavanao anay indray. Nomenao anay izao sabata fifaliana izao. Sabata fitsaharana, sabata fitahiana. Iaraka andinika ny teninao izahay, Tompo mamelany elokay. Ary tomoera ty amponay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Koa irinay ary, mba hitondra fanavaozana ho anay izao dindinika izao. Hitondra fanantenana ho anay ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. I Rota sy Estera. Ny andinina tao tadina moa dia ny bokin'ny Estera toko 5 ka ny andininy 2 izay manao hoe ary no nita mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo kianja dia nahita fity teo imasony izy. Ary ny mpanapaka nanondro an'i Estera tamin'ny tem-bolamena izay tiany ao an-tanany dia nanatona kosa Estera ka nanendry ny lohatehina. Mahafinaritra ny andinina tao tadina hoe manao hoe ary no nihita ny mpanjaka fa indro Estera. Ary mpiara-mianatra namana, misy mijery ianao, misy manara-maso ianao. Dia mba irina mba tahaka ny Estera, izay nanara-maso an'i Estera, izay nahita an'i Estera, dia izao ny voalaza, dia nahita fitia teo imasony izy. Ingany mba ahita fitia amin'izay mijery antsika isika. Raha Andriamanitra no mijery anao androany, dia mba ahita fitia eo mason'Andriamanitra ianao. Tantarana vehivavy roa no resahantsika androany, kanefa tantarana vehivavy roa izay mahasana ihany koa ny faminaniana ny amin'ny tantarany fiainantsika rehetrarehetra any aorianany amin'ny fiverenan'i Jesosy. Vehivavy manana maizy azy, i Rota. Rota dia mpitona tena izay nafonina nanany rehetra nefa nahita fanantenana taorian'ny nahitany ny fankahitany tamin'i Boazy. Ny faharoa indray dia tantaran'ny Estera. Estera indray dia tovovavy anankiray izay nonina tany amin'ny firenen-kafa, nalalany teti-dratsy izay mety andringanana vahoaka miara-moniny mpiray firenena aminy, dia nanjary niditra anatin'ny tantara mba hamonjena ireto vahoaka an'Andriamanitra. Ilay voalohany no resantsika, ny tantaran'ny Rota. Betsaka ny olona ny mitsikera ny fivavahana kristianina amin'ny alalan'ireny eritreritra mitranga hoe tsy misy Andriamanitra.
de misy koa milaza manao hoe anatrehandreny herisetra rehetra tsy manan-kery oety misalovana an'izy ireny Andriamanitra. De misy milaza manao hoe Andriamanitra tsy rototra rehefa azo pahoriana ianao. Ry mpiara-mianatra namana isany, tsy misy marina ireo fiheverana ireo satria maro am'ireo tantara anatin'ny Baiboly no mampafantatra antsika fa tena eo mandrakariva Andriamanitra. Eo anilantsika mandrakariva Andriamanitra. Miasa amin'ny tantara, mitantana antsika mandrakariva Andriamanitra. Ka na dia ao anatin'ny fahoriana na ao anatin'ny toejara sarotra aza de eo Andriamanitra. Porofon'izany ity tantara ny Rota ity. Rota niaina tao anatin'ny fianakaviana anankiray niaran'ny zavatra sarotra. Zao no voalaza ao amin'ny bokon'ny Rota toko 1. Hoy izy hoe ary tamin'ny andro nitsaran'ny mpitsara de nisy mosary teo amin'ny tany. Ary nisy lehilahy avy any Betlehema Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba, de izy sy ny vadiny mba mizanany 2 lahy. Mahavariana ny mieritreritra an'izany tantara zany hoe toejara tao maniso ny fampidiran'ilay tantara hoe misy mosary any Betlehema. Dikany anaran'ny Betlehema mantsy de hoe tranony mofo. Ao amin'ny tranony mofo ve misy mosary? Mampieritreritra zany ry mpiara-mianatra namana isany fa misy vahoakan'Andriamanitra na de efa ao amin'ny tranony mofo aza de mahatsiaro mosarena ihany amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny zavatra nitranga. Takan'izany mantsy ny zavatra nisy tao amin'ny sahitena. Toerana kanto, feno harena no men'Andriamanitra ny fiainan'ny olombelona tamin'ny famoronana. Ny azo rehetra ao amin'sady azonao hinanana ihany. Fitahiana zany no men'Andriamanitra ao an-taranak'olombelona fanomezana ny sahitena. Saingy natakalo izy ireo ny fanandevozan'ny ota ny toerana mampitandrina zavaboary azy. Hany ka hoy Jehovah manao hoe ny fahatsembohan'ny tavo anao no hinanana hoanina mandra-piverina ao amin'ny tany. Fa tany no analananao, fa vovoka ianao ary iverina ao amin'ny vovoka indray. Nisy mosary, inona ny zavatra nitranga? Ary Elimeleka no anaran'ny rahalehilahy, ary Naomi no anaran'ny vadiny. Ary anaran'ny zanany roalahy dia Malona sy Kiliona, Efratita avy any Betlehema Joda izy ireo. De tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany. Maty Elimeleka, vadiny Naomi, ka izy roalahy ihany sisa no sisa. De nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy roalahy. Orpa ny anarany anankiray ary Rota no anarany anankiray. De nitoetra tany Moaba tokony 10 taona izy. Ary maty koa izy amin'ny rahalahy. De Malona sy Kiliona ka de namoy ny zanany roalahy sy ny vadiny ny rahavehivavy. Ny dikany anarany hoe Elimeleka mantsy de hoe Andriamanitra no mpanjaka. Ny dikany anarany hoe Naomi de hoe ilay mahafinaritra. Ny dikany anarany Malona de hoe tsy mandresy. Ary ny anarany Kiliona de hoe maty tsy kelikely. Ny dikany anarany hoe Rota indray de hoe zava-maniry. Ny Rota mantsy de zava-maniry fanafody. Zany zatra nitranga. Maty zany reo mpamelona rehetra reo. Inona ny fanapa-kevitra andraisina? Miainga Naomi sy ny vonantony andeha hody any amin'ny tany Moaba. Avy any amin'ny tany Moaba iverina ho any Betlehema. Satria ireny izy ireo fa novanginy Jehovah ny olony ka nomeny hanina. Ry mpiara-mianatra namana, tsy avelan'Andriamanitra ho mosarena ny zanany. Tahaka ny Naomi isika koa dia namono ny lova rehetra izay nokasain'Andriamanitra ho antsika tany am-piandohana. Hany ka zava-tsarotra ny fiainantsika. Tsy hailazaina ny toezavatra mahonena izay niaina ny fianakaviana ity, kanefa na izany na tsy izany aza dia tiako nilaza aminao fa hifarana ihany zany rehetrarehetra izany indray andro any. Hifarana ny fahoriana. Hifarana ny fahoriana. Indro ary fa tonga tany Betlehema tany amin'ny tanàna indray i Naomi. De niantsoantso azy ny olona, ino Rota, ino Naomi? De niteny Naomi tamin'ny olona amin'ny 120 manao hoe, fa hoy izy taminy, aza atao hoe Naomi intsony aho fa ataovy hoe Mara satria mangidy indrindra
ny nataony tsy toa amiko. Nangataka inao atao ve mara ho aza atao nao mintsony satria ny dikany hoe mara de hoe mangidy mafinazo aho. Ry mpiara-mianatra namana isany tena manimba ny fahotana, mandetika antsika ao amin'ny fahantrana ny fahotana. Tena kely de kely ny fanantenana amin'ny hoavy reto fianakaviana reto satria nandany fiaina tamin'ny fitsimponana zay latsaka teny amin'ny sisin'ny tanimbony izy ireo. Zany voalaza ny tantara kanefa tsy nanadino azy ireo Andriamanitra. Tsy manadino antsika Andriamanitra. Ao amin'ny rota toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny foroapolo no anaporofona fa tsy nanadino any rota sy nome Andriamanitra. Nisy kiondalana teo amin'ny tantarany, ny fankahita tamin'ny Boaza i rota. Dikany hoe Boaza de hoe andry. Tena andry i Boaza. Tsy hoe mpamboly tsara fanahy fotsiny Boaza fa tena havana mahavitra. Ny fahafantarana ny Boaza de tsy hoe olona tsara fanahy sy manara-tanana fotsiny fa havana mahavitra mihitsy izy. Ary zay no tiany ilazana amintsika. Mijery tsy manadino antsika Andriamanitra. Tiako ny ampahery anao. Tsy voatery iaina mandrakizay ao anatin'ny fahantrana ny zanak'Andriamanitra. I Boaza de maneho tandidina maneho an'i Kristy. I Boaza, Kristy ilay mpahary atsika, ilay vonina hamonjy atsika, Kristy ilay efa nanafaka atsika teo amin'ny hazo fijaliana, Kristy ilay mbola ho avo indray ka handray antsika ho any aminy, Kristy ny mpanavotra antsika. Tsy hoe mifantoka amintsika fotsiny sain'Andriamanitra fa iriny mihitsy ny hampakatra antsika ho vady. Ary zany ilay fitiavan'Andriamanitra. Boaza ilay havana mahavitra. Rehefa nifankahita sy mifanerasera tsikelikely tamin'ny rota i Boaza de nanjary tia azy ary nanapa-kevitra fa hampakatra azy saingy nisy sakana. Tsy azo natao tsinontsinona, nisy havana akaiky mantsy zay nananjo tamin'ny ravehivavy sy tamin'ny taniny. Raha toa ka ratsika tandidina maneho Kristy tokoa Boaza de manampy atsika koa hatakatra ny ampahany manandanja amin'ny ady lehibe fanandrinan'Andriamanitra amin'ny Satana zany teo zavatra zany. Tia antsika Kristy, tia hampakatra atsika izy, saingy misy havana akaiky zay milaza fa azy isika. Iza io? Satana io. Ry mpiara-midinika namana, andeha isika anaiky an' Jesosy ho havana mahavitra antsika. Nanao ny fomba rehetra i Boaza. Indro izy nakany ambavadin'ny tanàna Betelehema, namory l'olona rehetra tao ka nilaza ny faniriana rehetra. Ary hitantsika tsara fa ny afara tamin'ny fifanakalozana kapa tamin'ny farany zany hoe tandidina mahatompony tany azy sy ny fanekena fa afaka manambady sy mampakatra amelo maso any rota izy. Tahaka an'izany kio Kristy no nandoa ny sandany ny fanavotana ho antsika tsiraray avy. Tahaka ny Boaza ho an'ny rota lay ampakariny. Ry mpiara-mianatra namana, tsy nijanona teo ny lesika fa hidirantsika indray ny tantaran'ny Estera. Estera dia ny dikany hoe Estera moa de fantatsika tsara fa kintana amin'ny dikan'izany. Ary rehefa mandinika bokin'ny Estera isika de ahitantsika tsara ny tantaran'ny Amana, ao ihany koa ny tantaran'ny Mordekay. I Amana, lehilahy mpanan-karena, lehilahy manan-kaja, kanefa lehilahy anankiray izay mangetaeta toeram-boninahitra sy fahefana. Zao no voalaza mantsy eo amin'ny Estera toko 3:1 manao hoe ary rehefa afaka zany zavatra zany de nasandraha Serosy mpanjaka i Amana zanaka Amedota Agagita ka nomeny voninahitra ary seza nataony teo alohan'ny mpanapaka rehetra izay teo aminy. Nanana toerana amboninahitra i Amana.
mitovy toerana amin'ny losifera. Losifera ihany kio nomen'Andriamanitra toeram-boninahitra ary zay no olana tamin'ny Iamana losifera satria mitady voninahitra ary voalaza amin'ny tantara amin'ny Estera toko 7 fa hoy izy ny voalaza manao hoe ary ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra zay teo ambavadin'ny mpanjaka dia nandoalika sy nikohaka teo anatrehan'ny Amana, lehilahy be vonina tia voninahitra. Manoloana zany toy zavatra izany nefa i Mordekay, fa Mordekay kosa tsy manety nandoalika na nikohaka. De voalaza fa nahoana ianao ry Mordekay no mandika ny didin'ny mpanjaka? Tezitra i Amana, tsy nety nikohaka Mordekay. Ry mpiara-mianatra namana isany tadio tsara fa io resaka fiankofana io ihany kio no ady farany ataon'ny Satana amintsika olombelona. Tsika rehetra nefa dia samy mahalala fa Andriamanitra ny tokony hiankovofana. Tsikaritry Amana fa tsy nety nandoalika teo anatrehany sy nanaiky azy i Mordekay. Tapa-kevitra izy fa handringana ny mpiray firenena amin'ny Mordekay. Teo no nidiran'ny Estera teo amin'ny tantara. Inona zavatra mitranga ry mpiara-mianatra namana isany? Tonga ny fanambarana avy any amin'ny Mordekay. Efa rehefa mifofo handringana ny mpiray firenena aminy i Amana. Dia hoy ny tenin'ny Mordekay eo amin'ny toko 4 amin'ny Estera ka 7:17. Ary Mordekay nampitondra valiny ho an'ny Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka. Fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia hisy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny toerana hafa ho an'ny jiosy, fa ianao sy ny mpianakavin-draina kosa dia haringana. Ary iza ny malala fa angamba amin'izao andro izao mihitsy no hanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Amin'izao andro izao mihitsy no maheto antsika ry mpiara-mianatra namana isany. Indraindray dia misy fironana mampalahelo amin'ny tsika kristianina. Indraindray toa mifantoka amin'ny toe-javatra sarotra amin'ny faminaniana isika. Hitantsika fa miakaiky ny fotoana ny fizaham-toetra dia manjary toa lasa matahotra, lasa tsy mifantoka amin'ny toe-javatra misy intsony, tsy ao anapotsika intsony ny fanantenana. Kanefa dia izao ny zavatra lazaina amintsika. Andriamanitra dia eo mandrakariva, izy no mitantana ny tantara. Manome fanantenana ho antsika mandrakariva Andriamanitra ao aoriana zany toe-javatra izany. Marina fa mety ho lalovantsika ny androm-pahorian'i Jakoba, ary tsy salasalana fa ho mafy tokoa zany ao avoaka an'Andriamanitra. Fa izao ny zavatra azo antoka. Andriamanitra no tompon'ny tantara. Izy no mahafantatra. Amin'ny Apokalipsy 2:10 rehefa nanenjika ny fiangonana Satana dia miditra nitsehatra Andriamanitra namonjy ny fiangonana. Ary zany endriky ny famonjena ataon'Andriamanitra zany no hita teto amin'ny tantaran'ny Estera, ny faminanian'i Estera. Ny tantaran'i Estera ihany koa dia mampafantatra antsika fa ho tsara fiafarana ny fiainana izay miaraka amin'Andriamanitra. Ho amin'izao andro izao mihitsy ny maheto antsika ara-lasana pahafisana. Ny antom-pisiana ho eto amin'izao fotoana izao dia nitory ny filazantsara ho an'ny olona rehetra. Na dia misy aza ny fanenjehana dia hitan'ny Estera fa tsy irery izy. Tsy irery izy. Nahita fity teo mason'ny mpanjaka izy. Vokany, nafahana ny vahoakany. Nafahana ny vahoaka. Rehefa nijery ny mpanjaka dia nahita fity any Estera. Ry mpiara-mianatra namana isany, zany ny fitantanan'Andriamanitra antsika. Tsy irery isika, tsy irery ianao. Rehefa namiditra anatin'ny vanim-potoana farany amin'ny tantaran'ity tany ity aza, miandany amintsika ilay mpanjaka ary manomana fahafahana ho antsika izy.
raha jerena toy tantara dia tsara fiafarana ny tantara tamin'ny toerana io tamin'ny fotoana io ary za ihany koa ho antsika zay niara-ny fiafarany zao tontolo zao niara-ny farany zao tontolo zao hiaraky ny bokon'ny Rota sy Estera de tsara ihany koa ny fiafaran'ny tantarany vahoakan'Andriamanitra ny omanin'Andriamanitra aminao lanitra vaovao sy tany vaovao tsy mamela anao irery Andriamanitra ka raha nomba ny Rota Andriamanitra nanomana ny Boazy raha nanomba ny Estera sy ny mpiray firenena taminy Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay mpanjaka nahita fity taminy dia hamonjy antsika koa Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika ho avy tsy ho ela izy aoka samy vonina ary aoko sika samy anaiky fa izy no mpamonjy ahy sy mpamonjy anao mahery izy ary mpiara-mianatra namana isany hivavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavanao tantara mahafinaritra nomenao anay mifono fanantenana fa na dia misy toejara sarotra zay lalovanay aza tsy mamela anay ho irery ianao tsy manadino anay ianao fa ataonao avokoa ny fomba rehetra mba hamonjena anay tahaka ny namonjenao any Naomi sy Rota tahaka ny namonjenao any Estera sy ireo mpiray firenena taminy azonay antoka ho toy izany koa ny hamonjenao any zanakao rehetra amin'izao andro farany izao na dia mafy aza ny zavatra tsy maintsy ho setraina. Ampio izay Andriamanitra mba hanaiky anao atoky anao hifikitra aminao ka na amin'ny mora na amin'ny sarotra dia ianao no tompo sy mpamonjy anay dia mitahiny mpiara-mianatra rehetra mitahiny sabata minaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Mianatra eo an-tongotrao